Ivadika ho any amin'ny pejiny toe-karena indray kosa isika nankatoavy ny filan-kevim-pitantanany banky iraisam-pirenena ny famatsim-bola izay mitetina 5 tapitrisa dolara ho an'i Madagasikara izay hoentina anohanana ny ministeran'ny vola sy ny fitantanam-bola eo amin'ireo ezaka izay ataony mba hanatsarana ny fitantanam-bola mpanjakana eto amintsika. Teo amin'ny fanadihadiana izay nentin'i Claudia Rasolsan. Miravaka ireo haingo sy marika hamantarana ny fetin'ny Noely ireo toerana hivangongon'ny olona maro mifamezivezy eto an-drenivohitra amin'izao 10 andro tsy gadonan'ny fetin'ny Noely. Iray amin'ireo ny etsy Analakely, mpivarotra maro no mitandalana ety an-toerana mampiranty sy mivarotra ny hazo Noely sy ny haingo samihafa ilaina amin'izany. Mijanona ho firavaky ny lalana ihany anefa ireto vokatra ireto no izy ireo vitsy mpanjifa raha mitata amin'ny herintaona amin'ny fotoana tahaka izao. Manampitrotraka hoy Francine na mpivarotra haingo ampiasaina amin'ny hazo Noely ny fiakaran'ny vidin'entana akana azy any amin'ny mpamongady. Tsena zany amin'izao tena tsisy na le mpianatra kely mitondra any am-pianarana tena tsisy mihitsy tamin'ity taona ity fa zara raha maina kely 10 000 na 7 500 ray aman-dreny. Eto moa zany mbola tsy tena hitany tsara tsena amin'izao amin'ny herinandro any tsy faratavazaina fa tena tsisy. Taona ohatry zany tsy tena tsara ny tsena ary tsy nohatry izao nefa nefa mbola tsara ny vola tamin'ity natao kely manitsy entana fomba zao miakatsabe daholo. Toy zao nalaina 6 000 raha tonga dia tafakatra 7 500. Ho an'ireo mpivarotra hazo Noely tsy nanjary ny tsena tamin'ity taona ity. Zara raha mahalafo iray ao anatin'ny iray andro. Tena tsisy Mety firisanazy eny lafo. Rehefa tsy mara. Fa rehefa ohatry izao izy efa mandeha ve sa rehefa miakaiky mihitsy vao tena mandeha ve saka? Efa akaiky izy tsy mandeha tsy izay zao herinandro sisa dia tsipaka anazy izy. Amin'ny fiandohan'ny volana Desambra no manomboka mivarotra ny hazo Noely sy ny haingo miaraka amin'ny mpivarotra izay mifarana amin'ny fotoana hatongavan'ny andro Noely. Aorian'izay dia miova indray ny vokatra amidy eny an-tsena ary miankina amin'ny filàna andavanandro ny mponina.